colorisme ohatran'izay le mot zay hoe couleur zany. Resaka tsy tena hoe fanavakavahana izy io fa azo sokajiana anatin'ny fanavakavahana ihany le colorisme. Le colorisme eto Madagasikara zany dia tiako resahana ny hoe fanavakavahana entre atsika gasy ihany entre atsika merina ihany koa satria za merina moa zany tsy afaka hitena an'izay any amin'ny faritra entre atsika merina ihany koa eo anivon'ny hoe misy anankiray zarazara, misy anankiray mainty dia misy anankiray fotsy. Ny colorisme tsy hoe eto Madagasikara ihany misy fa misy izy surtout any amin'ilay pays asiatique regny, any Inde tena misy be mihitsy ny colorisme any Inde. Ny colorisme eto amintsika mitovy amin'izay ihany hoe rehefa mainty ianao zany hoe tena hoe mangamanga zany dia avakavahana sy ambaniana sy associena amin'ny hoe conceptna hoe olona ratsy fiaviana. Qu'on se le dise, tena misy zay ary tena miandry ny réaction nareo sy ny témoignage-nareo mihitsy momba n'ity zavatra anankiray ity. Le izy hitako isan'andro, hitako foana, le isan'andro fomba fiteny, efa hainareo ihany. Fa zay, le colorisme zany hoe raha vao hoe olona mangamanga, tenako mihitsy le olona mangamanga surtout ny tena victime an'le izy. Raha vao olona mangamanga zany ianao dia hoe taranaka andevo, dia hoe ratsy fiaviana, tu as de mauvaises origines, tena hoe zay hoe taranaka andevo zany raha vao olona mangamanga. Dia noho izany dia inona no mitranga? En fait hoe rehefa taranaka andevo dia associena amina hoe stéréotype hoe ratsy taiza, ratsy toetra, ratsy fisainana, dia tsy mendrika ny omena certain travail, ohatra hoe asa misy asa manokana zany, il y a des emplois en particulier, ohatra hoe tsy atao any amin'ny direction mihitsy olo io satria hoe maintimainty, tsy atao any amin'ny front mihitsy olo io satria maintimainty, tsy atao en relation client mihitsy olo io satria maintimainty. Azonareo ny tiako tenenina? Raha ohatra nareo ka tonga dia manana exemple na efa nahita zavatra ohatr'izany dia tonga dia tsara ho eto. Dia ny tiako partager androany hoe en fait le colorisme atsika lasa ancré tanteraka atao anatin'ilay kolontsaina sy ny quotidien satria nampidiriny colon, tsy haiko miteny azy amin'ny teny gasy fa diso foana ilay fitenenako azy dia colon, mpanjanaka, nampidiriny mpanjanaka. Inona mahatonga manazava an'izay? Satria ny mpanjanaka rehefa tonga dia ozy izy hoe ny standard de beauté sy ny standard de haut rang dans la société c'est égal à la blancheur comme nous. Zay zany ny tenen'ilay colon. Dia eo amin'izay nanenjika daholo, surtout ny merina encore une fois, surtout ny merina nanenjika daholo ny hoe standard de beauté qui s'apparente en fait au standard de beauté européen, blanc. Dia eo ilay mitomany daholo amin'izay hoe il y a que les blancs no atao hoe taranaka andriana. Il y a que les blancs qui méritent d'être des hauts fonctionnaires, etc. etc. Azonareo ilay tiako tenenina. Dia very kely fa nampidiriny colon le izy dia hatramin'izao tsika on est en 2024 ny indépendance tokony hoe va 64 ans apparemment, dia hatramin'izao tsika mbola mivéhiculer an'le les colorismes sy les standards de beauté zany imposen'ny colon foana. Tatoato depuis 4-5 ans no nanomboka ohatrany hoe nisondrotra ny olona à peau noire, tena hoe noir eto Madagasikara. Le fisondrotana, ny fisondrotana tiako resahana dia le resaka hoe ny visibilité, zany hoe surtout dans le monde de l'image. Ohatra hoe dans le monde du mannequinat et du modélisme zao tatoato vao hoe tena natao en valeur ny vehivavy, surtout vehivavy mbola manao an'izy eto, natao en valeur sy natao au devant de la scène ny vehivavy à peau noire. Nefany za manokana afaka miattester hoe depuis que j'ai commencé le mannequinat, c'est-à-dire il y a 16 ans, depuis que j'ai commencé le mannequinat si pakely vehivavy à peau claire sy à tendance européenne métissée foana no tedavina sy natao hoe fitaratry ny malagasy.
Tam'za mpianatra nanao hôtesse tam'le salon reny, mila argent de poche comme tout le monde. De misy critère mihitsy le hoe vehivavy tso-bolo sy fotsifotsy no tediavinay ao anatin'le annonce zany. De zany anisan'le parent le colorisme. Anisanao fa tsy tena zay le cœur an'le izy fa zay fotsiny moa zany mba introduiseko an'le izy. De tamin'ny couverture de magazine koa, zay tsy tononoko eto fa fantatritsika magazine misy eto Madagasikara. Tamin'ny couverture ana magazine hatramin'izay amin'izao izy efa mety miova kely. Ny ankabeazan'ny vehivavy atao en couverture de magazine de zay type zay foana hoe type métissé, type caucasien. Ny vehivavy ataoko hoe ohatranahy ohatra zany. Tsy hoe alaheloko le zavatra, franchement non. Fa ny vehivavy ohatranahy hoe type ohatranahy zany hoe manana teint basané na foncé avec des cheveux bouclés, tena tsy tao anatin'ny critère ana hoe tediavana atao couverture ana magazine zany mihitsy tam'izany en tout cas. De tohizako amin'le resaka hoe image le izy satria jouen'ny société koa zay zavatra zay. Jouen'ny société hoe ah ben nous on n'embauche pas des gens noirs. Mais tsy teneny directement izy ohatran'le resaka volo niresahantsika il y a 2 semaines ihany hoe rehefa mandeha manao entretien d'embauche ianao mais que tu es noir, mais vraiment noir de peau zany hoe zay olona mangamanga de on sait que ça pose problème. BDP nefa tratran'izany tena miandry ny témoignage nareo amin'ity fotrany hoe za ihany no mandeha miampose hoe misy le zavatra fa tena misy le izy en fait. De tohizako amin'izay ny resaka colorisme hoe noho ilay standard de beauté niamposena sy mbola mitoetra be ao anatin'ny sain'ny gasy de lasa misy zay zavatra zay any anatin'ny fifanambadiana, any anatin'ny quotidien tout simplement en fait dans le quotidien social. Ny exemple an'le fanambadiana hoe ohatra zao le resahako foana zay le hoe taranak'andriny reny de miaraka amin'olona le zanany. De rehefa mijery an'le olona miaraka amin'le zanany izy de somary mangamanga le olona de inona ny réflexeny voaloha manontany izy hoe nareo ve avy eto Antananarivo? De rehefa mamaly le olona hoe avy eto Antananarivo de anontany indray izy hoe taranak'iza de aiza nareo no milevina? Satria maninona? Satria any amin'le resaka colorisme zany hoe tonga de jugement lié à la couleur de peau zany ny origine anao. Hoe raha vao mainty de forcément zany hoe soi-disant ratsy origine. Jereko hoe sao de misy zavatra fa za mbola somary voany sery. Coucou Angie. De les contextes sociaux indray. Eto indray tantara ça va somary en bordel kely le zavatra ho tantaraiko anareo androany. De eto indray tantara anecdote kely zay tena niainako, zay tena mbola iainako fa en fait zany zay zokinay no mangamanga ao anatin'ny mangamanga. Tsy haiko akory zay na mangamanga na hoe zarazara fa en tout cas zay aloha ao anatin'le fianakavianay que ce soit du côté de mon père ou de ma mère zay zokinay rery zany no ohatr'izao, ohatran'ny hoe mangamanga ohatr'izao. De mamanay mafany mamanay le couleur de peau de hatramin'ny mbola kely teneny mamanay foana hoe ne t'inquiète pas fa rehefa lehibe anao de mifotsy, rehefa avy miteraka de mifotsy. De tsy azoko mihitsy zany zay réflexe an'izay hoe elle voulait me rassurer par rapport à ma couleur de peau ve hoe c'est problématique maintenant mais ça ne le sera plus tard. Problématique ao anazy zany le izy. Azonareo le tiako tenena amin'le colorisme lasa diabolisena sy aratsiana zany hoe quand tu as la peau noire foncée basanée de c'est forcément c'est un problème en fait. Zay. De encouragena be hoe mila afotsiana ny taranaka. Mino fa efa nahaino an'izany nareo hoe raha vao olona maintimainty de mila mandeha manambady olona fotsifotsy amin'izay lasa zarazara et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et en fin de compte ça mène à quoi? Ça mène à l'extinction de la peau noire. De zany ny tena hoe zavatra napetraka sy niampozen'ny mpanjanaka.
zay finoana ny race noire zay any ny mpanjanaka finoana ny race noire pour que la race blanche puisse dominer de mampalahelo anahy le izy ary zay mahatonga anaty resaka misy mampalahelo be anazy zany zay fotom-pisaina an'izay hoe fa maninona no hoe hovonoina les races noires sy les couleurs noires mba tiako hitondra anareo amina fieritreretana zany ty zavatra ty hoe inona marina moa zany le tena olana satria lasa olana le izy ataon'ny olona olana le izy surtout eto Antananarivo hoe rehefa maintimainty ataon'ny olona olana de posez-vous la question hoe fa inona marina maha-olana an'le hoe olona mainty ianao Larissa Ezekiela miteny hoe ohatra koa hoe mirandrana de hoe fa maninona le volony atao an'izao niainako mihitsy io faut mirandrana la première fois que je me suis fait des tresses oui tanareo les block spread les randrana PDP iny zany tamin'ny 2016 il y a 8 ans tamin'izay vao nanao an'izany de kagabe zokinay de il s'est moqué de moi la veille zay nandeha nijery concert an'ny zanako Jojoby et elle avait des cheveux comme ça. Et j'ai trouvé ça très beau. Et le lendemain, nandeha nirandrana nanaotra anazy. De aussi zokinay mantiana hoe eny tsara aloha les concerts à Oumal mais t'abuses quand même avec les cheveux. Enfin gars de tsy maintsy natao ohatr'izao. Satria manina outre le colorisme, mipetraka koa le stéréotype an'le hoe certaines coiffures veulent dire une certaine ethnie, certaine origine. Donc raha mirandrana ianao de côtière, raha côtière ianao de mainty. Azonareo le cheminement ana pensée ohatrany tsy de tena logique loatra ozy izy raza Charles hoe oui zahay taranaka andrina na papa na maman tena niainanay zany fa zao zahay taranaka aty aoriana tsy miraran'izany grave be io tena grave be mihitsy io satria tena grave be mihitsy satria justement zay le nitantaraiky teo hoe ny mamanay zao zany nisy tantinanay zay zao niteny ana mihitsy tamin'izaho mbola adolescente hoe rehefa maintimainty ohatr'izao ony de mila mandeha manambady olona fotsifotsy de amin'izay mba miteraka zarazara fa tsy mety ony raha ohatra ka hanambady olona maintimainty indray fa lasa maintimainty le zaza de mahina moa ny olana inona le olana am'le hoe maintimainty le zaza raha misy manana valiny nareo de tena lina be fa mba valy io zay hoe inona no olana am'le hoe manana taranaka mitovy aminao mainty Ange Nisy za tena victime tany am-pianarana mirandrana sady mainty de tsy mahazo miaraka amiko le namako satria andevy terminala tamin'izao andriamanitro choquant be les commentaires ohatr'izao satria azoko an-tsaina be le fomba fitenenan'le olona an'le izy tamin'izaho tany amin'ny lycée koa niaina commentaire mitovitovy amin'izao justement nisy lelany côte zay de tsy niaraka taminy de safady indrindra za tompoko de nandeha izy comme les mecs débiles quoi les mecs faibles le lehilahy tsy mazaka de lasa nifosainy eraky ny fianarana hoe de toute façon ony taranaka andevo mainty je sais pas quoi ce qu'il sait pas c'est que taranaka andrina mihitsy zahay de zavatra ohatr'izany le izy de ina koa misy anecdote de nisy vehivavy anankiray zay koa namako taloha de niady tamiko izy de zay hoe za maintimainty zay no nampiasainy zany hoe ouais mais elle est noire mainty hatrany amin'ny tsinakeliny bon azonareo les contextes atyako resahana de toizatsika am'le hoe on nous encourage à nous blanchir la peau na extérieur ou na intérieur tiako tenena hoe na les cercle social intérieur famille etc na les cercles extérieurs any hoe fiarahamonina sy ny publicité sy ny zavatra hitantsika partout télé magazine etc ohatrany teneniko teo on nous encourage à nous blanchir la peau zay ohatrany sur le continent africain tena zany mihitsy mandeha daholo ny soin de la peau soin à base d'eau de javel
une crème blanchissante en fait, c'est éclaircissante, misy fahasamihafany be reo. Any Inde tena mirongatra be mihitsy ny soins pour la peau qui sont censés blanchir. Fair Lady moa ny anaran'le marque iny efa tonga aty amintsika ry efa ela be mihitsy. De encouragena be de tena ancrena be ao anatin'ny lohantsika hatramin'ny kely balidika kely hoe c'est pas beau d'être noir que c'est problématique fa ty ampiasao ty savony ty de isan'andro anao tsy maintsy misasa amin'ty hatrany amin'ny tarehy hosorana an'le savony le classique white sa white classique zary nampiasa an'iny tamin'ny taloha satria hoe ça blanchit mais en fait non ça blanchit pas, il y a rien qui peut blanchir la peau à proprement parler. Colorisme resaka fa tsy racisme mahatonga ana miresaka hoe colorisme satria ny colorisme interethnique. Ny colorisme entre ny olona zay mitovy ethnie sy mitovy firazanana ihany. Ny racisme nefany ça s'apparente plus à des à des gens de différentes origines. Zany hoe caucasien contre noir, caucasien contre asiatique, zay ny atao hoe racisme. Enfin, ny antsika eto zany colorisme kokoa le resaka eto moa zany. Mathilda Sou, Fair and Lovely hono, zay mihitsy le marque. Fair and Lovely, zafady. De le sary eo am'le boatin'le savony na le crème, ohatra hoe vehivavy ohatranahy zao ny tany, de asiany zareo ohatrany image kely be dia be koa le ohatra zao, de lasa me fotsifotsy tsara izy, fotsifotsy tsara eny amin'ny faran'le izy. De zany le zavatra véhiculena. De en fait, resahako le izy satria efa ela be ana remarqué an'le izy. Averiko kely le resaka magazine teo satria tezitra be l'éditeur éditrice en chef le magazine no nanaovako remarque. Hoe nareo any couverture de magazine nareo sara fahitana olona bazané na peau foncé. De tonga de tezitra be izy diso be anao fa ianao kosa angamba efa ela be izy tsy namaky ny magazine nefa jereo ao anatiny. Et justement, en fait, toutes les couvertures de magazines étaient exposées dans la salle où on était. Et il suffisait juste de regarder. Enfin, il y a fixé, ça chi, nous la moutire, enfin, les vaccins remarquent, c'est ni yasan. T'essayes. Miantaranefson, tenez courage bien la régénération amso, je l'ai vécu et je n'ai pas eu la force de tenir tête à ma famille. J'ai fui en France pour pouvoir vivre ma vie amoureuse normalement. Et ouais. Merci. Miaraba ny antsaso ela de misaotra betsaka. De zay le izy. De toizaka kely resaka colorisme, enfin toizako satria zay le sujet. Araka ny teneniko teo zay zokina ihany no hoe ohatra zao zany ao anatin'ny fianakavinay, hoe mangamanga, hoe maintimainty. De misy cousins cousinanay zany tena hitanareo le fotsy. Raha mijery ato zareo de coucou nareo. Hoe fotsy gasy fotsy zany. Mbola ho azavaiko ihany le notion na fotsy sy tsy fotsy teo rehefa avy eo fa bon. Zareo zany tena le ozy izy nareo zay soi-disant hoe reny tena hoe typique merina, disoko tanteraka aloha. Fa zareo tena fotsy. De zareo zany tsy manaiky tenenina hoe mainty. De azavaiko le hoe mainty. Mainty ça veut dire d'ethnie afrodescendant. Afrodescendant, ça veut dire affilié à mi-continent africain, dès que vous le vouliez ou non, ici kakasy rehetra, de afrodescendant daholo. Fa tsisy caucasien zany aloha voalohany indrindra. Ndana manao test ADN rehefa bedouique. Fa zay, afrodescendant daholo tsika, na de fotsifotsy ohatran'ny vazaha ny couleur de peau anareo, ny ra mikorina sy ny cellule ao anatinareo de afrodescendant. Misy ny manana les gènes asiatiques, afro-asiatique tsika ny blé gène voalohany eto ambonin'ny tany, oui, fa afrodescendant. Au moins à 50% zany africain ny cellule sy ny ra mikorina ato amintsika gasy. Zay ny mainty atsika. Azavaiko amin'izay le hoe mainty sy caucasien. Origine an'le olona anankiroa samihafa mihitsy io fa tsy hoe resaka hoe ka za teraka tary de za zany fotsy. Non, ka za fotsifotsy ny hoditro. Za mitovy amin'le vazaha iny ny hoditro de za zany fotsy. Non, couleur de peau ne définit pas ton origine. Mivadika kely miresaka origine io zany. De zay. De io cousins cousines
Je bug à cause d'eux-mêmes. Cousin, ce cousin, tu m'en as qu'à toi, maintes. Na maman, tu m'en as qu'à toi, maintes. Néphanie, déjà, elle a la peau basanée. Elle vient de Madagascar. Mais t'es noire. C'est tout. Tu es d'origine noire. Que tu aies la peau claire ou pas. T'es tsmanek min sérieux, t'es à PCN revenu. Argument, oui, ah, moi je suis de nationalité française. Et alors? Fait colorisme. Alors, t'as les mresaka, fa colorisme les resakety de hoe na andeha hamaky ny lohanareo ary na tena fotsy-boboka nareo de en fait vous êtes d'origine noire, vous ne serez jamais caucasien. Hein? Ozizi, il y a un fanantenana indri masika be. Ok, oui, masika be, j'assume, c'est pas un souci. J'ai pas à être gentil tout le temps. En fait, ça tsy masika fa nigasy no tsy zatra olona direct. Satria nigasy zatra an'le te hitanareo zany, zao zany mba miangavy anareo zany a. Non, j'en ai marre. De za raha vao tenenina hoe masika de vao miame masika. Faut faire attention. Coucou d'Antsiranana tapany avaratra ozy izy Raslo. Coucou. Adriana Vango, tambola kely tena natao an'izany mihitsy rehefa mahita vehivavy noara de miteny zareo hoe saika tsara iviavy iny fa antsany foana izy noara koa, fotsy izy tsara, manimba sain-jaza mihitsy. Ah, ben oui. Anisan'ny anekdoty nitantaraiko tamin'ny resaka volo zany satria za koa nitenenina an'izany hoe ndriky tena manja fa raha fotsy zao ndry de tu aurais été plus belle. De tena amiko mampalahelo be zay fotom-pisainan'izay. Tena mampalahelo be mihitsy. En fait, j'aimerais hoe tena se débarrasser an'izany stéréotype sy concept mampime zany tsika gasy hoe rehefa fotsy de manja forcément. Mais sipa kely forcément tsy andeha hanonona anangana. Ça va. Mais sipa kely tsy hoe manja akory izy sipa kely vehivavy tsy hoe manja akory izy na makaiza na inona fa juste parce qu'elle a le teint métisse, une figure un peu métissée de tonga de omena succès be satria métissé. De nefa rehefa tena dinihana tsy hoe makaiza akory. De ohatrany foana tsika eto Madagascar, on veut toujours valoriser le blanc de peau ou le blanc d'origine. Et je trouve ça triste. Ye, Yasna Rakutunian, zatra hypocrisie. Sady mama commentaire anareo ihany. Sady mbola mikohaka. Fa ye. Izary tony olona tony. Bye bye. C'est une deuxième partie, hein. Les colorismes. Teitanareo, ça atteint si massique ça. Enfin, en fait, je dis juste les choses comme je le pense. Et je le dis sur un ton éloquent. Et du coup, ça dérange les malgaches. Parce que pour les malgaches, on doit juste être toute douce et toujours se mettre en retrait et dire « C'est pas que je veux vous déranger, mais en fait, je pense vraiment que on devrait arrêter le colorisme entre nous-mêmes. » T'essayes. En tout cas, nareo 135 nareo no mijery. Franchement, merci d'être là, merci de regarder. En fait, si vous êtes d'accord, en tout cas, ensemble, en fait, on peut changer les choses. Bon, c'est. Et quelqu'un m'a tout de voilà. Si chacun de nous, ou 135 tikandjoignes, si chacun de nous touche 5 personnes, 5 fois 135, et si ces autres personnes touchent encore 5 autres personnes, en fait, on va finir par changer les choses.
C'est angamba le tena atao hoe influenceur. Mais j'aime pas être catalogué influenceur. Fa zay, raha anao influenceuse ihany a, de resaka ohatr'izany no tiako mba hi-influencena anareo, fa tsy resaka hoe aty le menaka mahagaga. Bref. de en fait faly be aho zao mamaky zafaty mbola marary kely a. Faly be mamaky amin'ny commentaire anareo hoe en fait misy fier d'être noir mihitsy. J'espère vraiment que d'ici je sais pas combien de temps, au moins 10 ans, hein, mba tena fier daholo ny malagasy rehetra, ataoko hoe malagasy fa tsy malgache, mba fier daholo ny malagasy rehetra hoe bah oui, on est noir en fait. On est noir et il y a vraiment rien de mal à être noir. Tena hoe il y a rien de mal à être noir. De encore une fois ho an'ireo be toika ohatra ndanareo manao test ADN any. Ariana Davila miteny hoe zahay tambola nianatra de tena natao fomba fiteny mihitsy hoe zahay moa maintoko rehefa misy fanavahana reny. Ye, de lasa ataony olona blague le izy, nefa le izy sangisary tenany, zay moa le fiteny a, sangisary tenany. Sangisangy zary tenany le izy hoe zahay moa maintoko, nefa ny tena marina le hoe satria nareo mainty de afaka avahana. Tena marina le izy. De coucou Johnny ary. Fanny Rassonnet, vous me tenez, je suis fière d'être noire. Ça tena nanana complexe kely taloha fa maintenant j'assume. De Rasata Erika koa miteny za aloha fière amin'ny couleur ako e. Ka zay mihitsy le izy reto. Enfin surtout, hein, apprenez à vos enfants. Apprenez à vos enfants, oui, il n'y a aucun problème à être noir. Hitanareo, na fampiasantsika ny vocabulaire atsika fotsiny ary de efa mampalahelo. Ngingi e kalamanga, inona koa moa? Eny e, atao blague le izy hoe eza ry timain, surtout les garçons le manao an'iny. Laza ohatrany hoe atao blague, ohatrany hoe somary affectueux le izy nefa d'un côté tena hita hoe au fond le izy te y mettre l'accent sur la couleur de peau. Tsika zany a teratany africaine ambony nosy, de zay no mampiavaka kely atsika am'le hoe les africains sur le continent satria tsika eto ambony nosy de manana culture somary miavaka kokoa noho ireo africains sur le continent. Fa tsika mitomany loatra ho fotsy, mitomany loatra ho tsy africaine, ho tsy mainty, de diso be zay. Diso be afaka manontany tsika teny hoe archéologue, putain. Afaka manontany ethnologue nareo na historien hoe manahoana marina ny tantaran'ny malagasy. De nivaliny en gros an'le izy hoe en fait nous sommes les premiers afro-asiatiques. Afro-asiatiques. Zay. Ho an'le mbola complexé am'le hoe africaine satria mainty satria. Tipo Larissa miteny hoe le izy koa fiarahamonina nanomboka efa ela. Hoe misy ny merina lazaina fa ova, misy milaza koa hoe andevo sy ny sisa, peuple blessé. Tena marina, peuple blessé, complexé, perdu, acculturé. On est tellement perdu dans ce combat de moi je veux pas être noir, je veux pas être traité d'africain, qu'en fin de compte, tsy haintsika tsony hoe maka izy tsika. Tena tsy haintsika tsony. En fait, hein, pratiquement isan'andro mahatsiaro anareo. Mahatsiaro an'le follower de efa ela be ty ny tiako resahana. Fa hitanareo be dia be zany le olona le manao commentaire be dia be atao amin'ny Facebook hoe zay tsy mainty zany e, zay tsy mainty. Zay ary jereo en éclair de peau, zao, etc. Zay tsy africaine koa surtout les commentaires, zay tsy africaine zany. De bon, contextuellement parlant, on est africain dans tous les sens. Madagascar, c'est une île qui s'est détachée de l'Afrique il y a des millions d'années. Et nous, une musique attique, culturellement parlant, t'es africaine, non, bref, tout foutinière, on a ça en commun avec plein de pays africains. On participe à la Cannes, on fait partie de... Oh, mon Dieu, il n'a jamais été un politique un pays africain, tiens. Merci, de la SADC. On fait partie de la SADC, on participe à la Cannes. Et nous, une musique attique. Tendana mieno musique ni est africain. Et vous verrez, oui, c'est africain, vétique.
de averiko ihany a ny atao hoe gasy a tsy hoe ny atao ampovoantany ihany hoe ny merina ihany. Donc, si, on est africain, on est noir, faut arrêter le colorisme. C'est les résumés à l'UNESAC. Enfin, ma commentaire avait été fait. Miangam, say. Aussi, si asna rakutniana we say, miangam l'éducation parentale. Right, enjoy man and j'aime tenue. Une foot n'est pas tes fat kamait, yamso, Kim Kardashian, etc. Presque am feed kum tenue, lazy game un pumé, et tu mets toi tout neuf mal cache, les femmes tout manu foot, j'aime un, tu vois. Ah, est-ce qu'on s'étale sur ça? Ouh, ça va être long. Alors, l'eau ma crédite. Naïta Rassonet, vous me ténuez, mais normalement aussi, on devrait plus utiliser le terme manjin ou autre. Faut juste employer malgache. Et puis, il faut pas aussi parler de noir ou blanc dans ton quotidien, parce que tant que tu vas faire une remarque sur une blanche, ça veut dire qu'en tant que peau foncée, tu te rabaisses déjà. On n'a pas à parler de noir ou blanc ou un jean et autres termes tifapia sakumins. Pour moi, on est des êtres vivants. Et si m'y touché un cours, ça m'y est pas ça m'a commentaire et mis live no. Jusque-là, je n'ai même pas encore fait la remarque de ma couleur, juste très femme de fond de teint, ça, faut pas me dire, oui, quel teint j'avais. Moi, je ne pense même pas apprendre à mon enfant quelle est sa couleur, parce que la couleur ne distingue pas les gens. Je ne lui parlerai même pas de la différence de couleur de peau à louer. Donc, Naïta, ok, d'accord, tant mieux pour toi. Le fait est qu'il y a une autre réalité. Je pense que tu ne vis pas à Madagascar, mais que tu vis en France ou ailleurs. Mais en tout cas, l'initiative de I don't see colors, I just see human, c'est un trend américain. J'ai pas envie de m'étaler dessus. Enfin, d'un côté, je comprends que tu résumes la chose à ça. D'un autre, non, parce qu'en fait, il y a des millions de gens qui souffrent encore du colorisme à Madagascar. Et on ne peut pas juste faire fi de la couleur, parce que justement, si une personne à peau foncée ou basanée ou pas parle de couleur, c'est que justement, elle a ça dans son quotidien. Là, je le mentionne justement parce que moi, je le vis dans mon quotidien, par exemple. Là, on a la preuve que oui, il y a des témoignages de gens qui l'ont vécu ou pas. Le fait que je fasse la remarque sur moi qui ne vois pas des gens de ma couleur de peau dans des couvertures de magazines, etc., et que je remarque qu'il y ait plus de filles à peau claire que de filles à la même peau que moi, c'est juste une remarque créée par le quotidien et l'histoire que moi j'ai vécue. C'est pas en faisant omission de l'histoire et du contexte actuel qu'on va faire en sorte de changer les mentalités. Il faut être conscient de ce qui se passe pour pouvoir changer les choses. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter. Voilà mon avis. Mi mafitiava avana rakotoarson teny hoe misy koa avana manao an'izao rehefa hitany ianao hoe fotsifotsy na hoe mazavazava ny couleur de ozy izy sy havanay iny fa rehefa mangamanga ny lokonao de ozy izy hoe tsy havanay iny ie tena misy tena zany mihitsy ay de misy koa le resaka colorisme hoe rehefa clair de peau ianao a de hoe tafa amin'ny fiainana fa raha olona mainty de c'est un stéréotype, non, forcément, c'est ta femme pienne. Tu musée, c'est une petite remarque comme ça, juste. Tipolarisam, t'es une nuance de mélanine, tic. Yé, t'es na sémint, t'es na nuance de mélanine absolue. On est, j'ai pas envie de dire on est le premier peuple métis, parce que j'ai pas encore les informations sur ça, mais je pense qu'on fait partie des tout premiers peuples métis de cette terre. On est les premiers afro-asiatiques. Nous sommes la base de l'afro-asiatisme dans le monde. Sachimanin, tout un bantou, hein. Et Fanny, ça va si ma tête, Yene wan zebola, c'est malale. Tout ce qui est Austronésie, donc Malaisie, Indonésien, tout à tête coup, des fangarteo, des namiatika recha. C'est manana métissage allemand, français, espagnol, portugais, etc. Narene fatati orina be vonis. Fareux peuple voalohany tonga teto ny bantou avy Afrique de l'Est sy ny austronésien ary zay mahatonga ny langue atsika ohatr'izao satria fifangaron'ireo. Mbola misy koa les métissages arabes, c'est tonga on élanelan'ireo anankiroa ireo hoe avant les blancs et après les noirs et les asiatiques, il y a eu les arabes. Mais en tout cas, voilà. Les soumiafar taiza uniana donc les foules. En fait, les foules, nous étaient les loups.
nataony atao amin'ny salon texture ilay izy fa zay ihany nanao azy nanaovana le vidéo hitanareo iny nividy an'le coloré soin zay atao amin'ny texture dia iny afaka ataonareo reny ohatran'ilay vidéo iny le izy dia zay rehefa adiny iray sahady trika ny eto fa mbola tsisy namaly ihany reto a raha manana valy ianareo mba valy ity fanontaniako ity inona le olana amin'le hoe mainty tsy tena hoe inona ny olana amin'le hoe afrikana fa inona ny olana amin'le hoe mainty le blond ohatra mbola tsy tena blonde voloko fa marron en fait iso miafara ihany za manontany volo en fait tamin'ny roa lasa juillet 2022 nandeha nanao décoloration tao amin'ny Didi Rajofara dia mivoaka tsy nivoaka blond ohatran'ilay nitadiaviko mihitsy le volo fa lasa ohatran'ny marron clair dia navadika rose natao rose fuchsia dia niala le rose dia nanao coloré soin marron chocolat dia niala indray le marron chocolat dia nanao coloration végétale dia iny tantaraiko anareo iny hoe tsy nandaitra mihitsy le izy dia io mainty io farany zay le izy en gros zany le décoloration afaka ataonareo any amin'izay coiffure mahazatra anareo any hoe atokisanareo anao décoloration zay tsisy mamaly le fanontaniana ny dikan'izany tena tsisy olana le hoe mainty donc arrêtez le colorisme tsy haiko nareo rehefa nisy nienan'izany hoe tsy mahazo miditra any an-tranon'le olona satria hono ianao mainty tsy haiko mety efa nisy niena zany ato aminareo ato mba tenenao na raha efa nienanareo zany na hoe nareo indray le ato amin'ny ilany dia hoe aza mitondratondra ninona manao iny fa mainty kely le fampiasaina le terme mainty ho péjoratif tena makarary saina be makarary fo kely le izy mampalahelo kely raha amiko aloha iny mainty kely iny ve mba irahanao ohatran'ny mainty kely andriamanitra mampalahelo be dia ny mampalahelo amin'le izy le olona vexé tenenako hoe mainty za aloha tsy vexé amin'izany mihitsy ohatra mbola tsy vexé tamin'izany fiteny izany mihitsy hatramin'izay nienako na tamin'ny-bola kely ohatrany hoe tsy mbola nalahelo zany tenen'olona hoe zay kala mainty kely kala ngita kely je m'en fiche parce que c'est vrai je suis noire je suis vraiment fière d'être noire en fait fa za mahay n'olona be dia be mampiasa an'izy de manière péjorative envers anahy dia zareo ohatrany hoe miandry réaction ihany hoe ho complexé ve sa hiezaka hanovan'le izy ho clair coucou ve ça il y en a même qui pensent que c'est un compliment de me dire ouais t'es pas si noir que ça mais non t'es pas aussi noir que truc mais non t'es plus clair que nani c'est pas un compliment en fait c'est compliment fa bon c'est les olona manana souci les mainty no manao an'izay ndraikako miantara nevson teny hoe tena efa niainana mihitsy miampy an'le tandremy fa ny zanakareo zany dia hongita volo mampalahelo be reto zany zay ce kevina zao tantara zavatra personnel fa tsy manina zay ce kevina zao mitovy ny fihodiranay ny lokonay izy ohatra ny clair kely zany indraindray dia ny volonay tena mitovy tanteraka dia so ihany fa efa tsy nisy olona niteny intsony hoe zanakareo zany mainty kely sady ngita volo dia en fait nivoaka ilay zanakay dia sady fotsy kely izy no tso-bolo hatramin'izao ilay zanakay mbola tso-bolo sady mbola fotsy kely tsy haiko hoe naninona fa eny mba mitantara an'izay fotsiny efatra nampimeana ilay izy hoe justement on a fait le combo noir avec cheveux frisés dia tsy mivoaka ilay combo ozy izy tia fa hoe zany mihitsy tenen'olona fa za tsy miraran'izy ary tsy tsara no za efa nitantaraiko anareo moa le hoe za zany taloha ilay manatsotra volo dia
de quand j'étais contexte ana modèle photo ty tantaraiko ty satria nareo tsy manosy commentaire de tsy mahay mitantara fiainana contexte ana modèle photo le izy tamin'izaho nanatsotra volo il y a à peu près 12 ans 10 ans de tsy de mahazo contrat mihitsy a tsy de mahazo contrat ana modeline zany mihitsy a ohatran'izao zany en tout cas depuis que j'ai les cheveux naturels be de be mihitsy ny contrat fa tamin'izany azy ohatrany hoe isaina amin'ny ratsan-tanana le izy de no nanao retour naturel de tonga saina be mais en fait les faiblesses tian'ny olona forcena be hoe c'est une faiblesse tête noire c'est une faiblesse d'avoir les cheveux bouclés reny ny tena force ako kay de du coup anareo le mety mbola mena le complexe zany mba zay mba conseil kely fotsiny le izy en fait c'est heverinareo fa faiblesse nareo ny tena force nareo de mahaiza fotsiny mampiasa an'le izy asa mitantara fiainana de ozy izy soa miafara nga hoina efa niteraka enim-bolana zao le zaza nareo ki manaraka pejy nefa tsy tena manaraka publieko tato ato le izy ouais be de be na hoe le miditra amin'ny 10 alina latsaka mety ataontsika amin'ny 10 alina ngamba ny live manaraka fa zao be olona be de ohatra misy karana zany ato karana koa zao mba tiako hiresaka momba le colorisme any amin'zareo satria teneniko tamin'ny début an'le live le izy hoe any amin'ny karana Inde fa tsy Pakistan aloha any Inde tena midomina be mihitsy le colorisme io ary hoe rehefa fotsy ihany ny manja de rehefa fotsy ihany mendrika lena vady de rehefa manao maquillage zareo de ataony zareo le fotsifotsy be reny. Alors, Naïta Rassonev, merci, tu as raison, je comprends où tu veux en venir, mais c'est triste quand même, Ramboula Mismiana complexe au Chansan, Nanya Kiz à l'école, Nanya entretien d'embauche. Si ce que tu dis, t'es Namboula Mianchakechin en 2025, t'es Namboula Oussaïr, Navotava Foxik, malheureusement, oui, t'es Namboula Miss Leiz, c'est vite Matunga Namboula Mresaka Mumba Leiz. T'es na Sara Quartz Milam Resaka Mumba Sanson. Satine dit qu'il n'y a plus rien à discuter. Je trouve ça triste, il n'y a pas de problème, on ne choisit pas la couleur de peau. On est soit blanc, soit noir, mais ici, quand on les couleurs de peau, ou foot, si nos problèmes, faut même pas se poser cette question. Regarde juste tes parents, les chiens ne font pas des chats. Couple noir, amteraka noir, couple blanc, amteraka blanc, couple noir et blanc, amteraka sarasar. La MJG ou la couleur amis, nous bizarre, je ne sais pas pourquoi je vois les choses ainsi. C'est peut-être parce que je suis métissée, mais bon, j'ai des parents Team Touvmis, l'autre noir avec les cheveux crépus, l'autre blanc avec les cheveux lisses. Mais ça va, nous on était toujours bien de notre peau, sans souci. Je viens de la côte, j'ai épousé un gars du haut plateau, culture Samia Fanjay, mais ça va. Missiani ni Team Touv, mais pas si problématique. Tout ce que je peux dire, c'est que la différence est une richesse. La différence est une richesse. Et ouais, justement, j'encourage les gens à voir ça. J'encourage les gens à avoir ça et il faut justement arrêter de se dire ah ouais blanc yann nous tsara satria zay ho le contexte atsika eto tsy haiko any amin'ny lakôty ohatrany ahoana contexte anareo any amin'ny lakôty any hoe valorisena kokoa ve ny olona clair de peau valorisena kokoa ve les métis tsy haiko tsy tena haiko tsara za tsy teniteny foana satria rehefa tsy haiko de tsy miresaka andry ny anadomoina mbola nikarakara zaza de zao anki vo eto coucou ifanejereny ty aveo fa tsy naharaka loatra za zao lasa menatra amela nytira ty satria ty feno bêtise be any amin'ny voalohany coucou feno soarina antenainy misaotra betsaka ozy izy soa miafara hoe oui any Inde ho ny vehivavy mainty ohatrany hoe malédiction izy jereo amin'izany Tipo Larissa, ça manokana aloha tsy tonga saina an'izay fa le mpampianatra anay tany amin'ny collège de France no nanao remarque zay vao tonga saina hoe misy fanavakavahana le resaka loko mba tataro kely hoe zany ny Tipo Larissa Andra commentaire ny atao En fait, natonga nantantaran'le resaka relation teo misy namako zay namako merina de hoe taranaka andrina
dia izy zany tantara anazy zany izy a en toute confiance sy ny hevitra izy zany hoe iombon-kevitra aminy a dia ozy izy hoe za ozy izy nisy fotoana niaraka tamina olona je sais pas ozy si tu la connais peut-être que si mais je vais pas dire son nom dia niaraka tamin'ny olona ozy izy nisy fotoana dia izy ozy izy somary maintimainty mangamanga et quand je l'ai présenté à mes parents ozy izy a dia tonga dia ozy izy ny ray aman-dreniko hoe ah non inona koa ny rahanao amin'iny fa iny ve tsy taranaka sara hoany fa tsy mety amintsika satria mangamanga zareo. C'est juste un exemple fa tena zay le izy. Dia Fiandriana Vony miteny hoe kanany produit cosmétique amidy eto amintsika ny ankamaroany hoe pour éclaircir la peau manafotsy sy ny sisa za koa mba miandra an'ilay valony efa manino ny ilay mainty Nours Sindirac ny olona fotsy tsy mateza jerena nefa fa manaitra fa ny zarazara tena tsara du coup t'es pas mainty tsy azoko bah si je viens de le dire mainty non mainty origine le resahana fa les couleurs de peau reto tsy mikoty là je rejoins Nahita mon les les couleurs le hita amin'ny masonareo io tsy mikoty on s'en fiche c'est esthétique. C'est esthétique, on s'en fiche dans le sens où si une tout comme juger une fréquentation en juste parce qu'elle a la peau blanche, elle est digne d'être mon amie ou juste parce qu'elle a la peau noire, elle n'est pas digne de rentrer chez moi. Ça c'est esthétique. Des mialarmes, ça fade. fallait resaka tenir que si maintes en fait origine, oui maintes. Priska mifidy raha ny fahitako azy dia ilay toe-tsaina mihitsy no efa voazanaka efa nosimbaina hoe rehefa mainty dia raha tsy maloto tsy mahay sy ny sisa dia lasa izay no mibahana hoe rehefa mainty dia zao zany mihitsy dia partout io hatrany Asie tsy Inde rery ny resahako fa Japon, Corée le tsy zatra mahita olona mainty dia verin zareo hoe loto ny poan'olona tsy mitovy amin'ny zareo le ohatrany fotsifotsy mavomavo dia hoe maloto dia mitovy amin'izay ihany eto amintsika. Izy io ny métis dia en fait mbola concept hafa koa le maha métis anao satria tsy mitovy ny zavatra iainan'ny olona métis sy ny zavatra iainan'ny olona hoe noir na olona hoe zay hoe ny noir moa zany resaka eto tsy mitovy mihitsy le izy satria que vous le vouliez ou non la plupart des métis avantagés coucou socialement parlant en tout cas ici en tout cas aty à Madagascar aloha avantagés coucou ny métis. Minamina miteny hoe za indray akiny anabavin'ny sipako tamin'izany mihitsy ny teny ana hoe mainty hono dia tsy tiany zareo hitanareo fa mbola misy le izy karakory makoloina ozy izy Tino salama Tino ina vaovao anao misy olona avy any Indonésia ato salamo greetings avy any Indonésia ve misy an'izany resaka colorisme zany hoe ny olona fotsifotsy de peau no hoe considéré hoe manja kokoa noho ny olona zarazara ozy izy Tino hoe le lajoby mashiro vita teko. Alors Nahita Rassonev Mamale pour la côte et au plateau je parle de la culture ohatrany hoe le ton de parler za rehefa miresaka dia somary manana ton ambony tsy mitovy amin'ny ton raha olona au plateau mais par contre il y avait un moment la plupart des filles tany amin'ny côte manamboatra volo daholo dark and lovely manao lissage voaingana lo miassumer afrose curly voaingana io miassumer afrose curly io ny vehivavy pour moi la raison an'ilay ananao volo koa zany mifandray amin'ilay problème de couleur ihany koa parce que ny taolo nametraka critère araka ny lova-tsofiny izany hoe fotsy tsara volo no tsara angamba mais tu vois même toi Akay tu l'as vécu donc voilà. Saïda Noumentsu, za tena victime tamin'ity resaka couleur ty mihitsy tany ampianarana école collège lycée université tena hoe mampalahelo mba tantarao reto azasa reny navela mitantara fiainana eto fa mba asy témoignage kely mba afahantsika mifampizara les contextes actuels zay mbola hoe iainantsika iainan'ny peut-être pas tout le monde c'est sûr fa mba hoe au moins zany mba tena misy olona miaina le izy dia ensemble on peut changer les choses mifampi-influence antsika fa mba mifampi-influence dans le positif
dans l'acceptation de chacun fa tsy hoe any anaty ndao tsikerany ihany nandaoana raha tian'ry trotrany. Hitanareo hoe les publications momba an'le Miss Madagascar dia aveo les publications momba an'le mannequin Victoria's Secret. Parlons d'actualité. Inona ny hevitrareo mba hanaovako filtre ny follower ato, tiako fantatra ny hevitrareo momba an'le izy. Lucie raconte malala, coucou. Ce qui m'intrigue, c'est que, est-ce que l'inverse existe? Je veux dire, ouais, Miss Yana Kafinama, tu veux dire, on avait autre dans nos commentaires à autre chan. Non, foutine, t'es métamtique. Si la réponse est non, du coup, je pense qu'il faut juste arrêter la discrimination pour dire qu'on est tous des humains. Par contre, Resaka cool et Isue ou la Futskukuntine, et là, je pense que ça pose pas de problème. Hein, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais avoir des réponses. Miss Famille Maintve, nous t'es métamtique, il faut foutre l'autre. Hitanareo ohatra ilay publication momba an'le volo, est-ce que l'inverse existe? Est-ce que misy olona ave miteny hoe ay ohatra ny bobory ty fa tsy mety. Ça serait trop drôle. Mieritreritra ilay izy dia ohatrany hoe je pense pas que ça existe. Fa miteny eny nareo raha efa nianana izany, na hoe miteny izy hoe ay iny ve mbola hita rehefa mazava ny andro, rehefa amin'ny atoandro fe te mbola hita ve ny olona miaraka aminao. Mieritreritra an'izay. Ça serait très drôle. Ça serait drôle. Dia miteny le ray aman-dreny hoe andray dia hosombainao ve le taranaka ho afotsiana nga izy ty. Misy ozy miantarana evson. Mon côté mauvaise me dit hoe aloko anao efa nanao an'izao olona izao eran-tany izao mainty rehetra rehetra izao natao an'izany daholo dia aloko mba atao. Non mais c'est méchant dans un sens ou dans un autre. Dans un sens ou dans un autre, c'est pas bien de faire ça. Personne ne mérite d'être discriminé à cause de sa nature. Je me vois mal là, oui, ça zo casse, hein. T'es ça, ça me casse randray. Je me vois mal lui dire, ah ouais. Je me dis, je me vois quand même. Tsy mahazo miaraka amin'ny européenne ianao na américaine fotsy fa tena manimba taranaka. Ça serait drôle. Ça serait très drôle de faire ça. Bah, me préserver les Black Power, hein, pas me préserver les Black Magic. Et c'est... Ouzis Jessica, ouais. Quand j'étais au collège, j'avais une meilleure amie, enfin je pensais, et puis elle a dit à mes camarades de classe, ouais, non, je ne l'aime pas, on n'est vraiment pas amis parce que la maintenez you. Cela a laissé des séquelles jusqu'à présent. En tout cas, cela m'a façonné et endurci, mais j'étais brisée. Depuis ça, c'était Yelka amitié j'ai à se couper. Ça me rappelle une petite anecdote. C'est pas aussi choquant que le tien, mais c'est un des exemples de colorisme au quotidien. Nanana meilleure amie, ti meilleure amie que tu n'es amso. Tu nous sais, hein, tu nous sais. Enfin, nanana meilleure amie, hein, on se connaissait depuis. Ça fait 20 ans hein, qu'on se connaît. Comme c'est 10 ans, ça. Non, on avait 9 ans quand on a commencé à fréquenter la même école. T'es là sa meilleure amie, Zay. T'es la meilleure amie. On faisait tout ensemble. T'es la meilleure amie de la film. Je dormais souvent chez elle, elle dormait souvent chez moi. Parents en étaient, fakalal, etc. Nistona tanem sario, t'es nanjefaïn sario. J'avais 17 ans, c'était avant le bac. T'es nanjefaïn sario. T'es au salon io daholo zany dia miditra le vahiny dia ozy izy manao présentation io zany le dadany hoe aty ana zao dia nanao fait trop rire. Dia nanao présentation ana le dadany dia ozy izy hoe ozy izy hoe maintenant ça me fait trop rire. Ozy izy hoe io izy kolona namany liantso be ohatrany zanako mihitsy izy io na dia somary maintimainty. Et je trouve ça trop drôle qu'il ait eu besoin de préciser, oui, ils ont déjà maintes fa iny ohatrany zanako io.
de raha mandalina kely zany nareo de azonareo le innuendo zany c'est alors Uria efa miteny hoe fa ny zavatra misy koa hoe le olona fotsy indray no complexé hoe fotsy loatra hono izy de tsy haintsony hoe inona ihany zany misy koa zay marina zany oui de io zao mitovy am'le vazaha hitanareo quand je dis vazaha zany le vazaha fotsy le européenne justement complexé am'le mafotsy loatra zareo ohatrany hoe marary fotsy atsatra de manao bronzage, mandeha cabine de bronzage, quand il y a du soleil, ils sortent, même s'il fait 15 degrés, il y a un peu de soleil, ils sortent. Ils nous ont fait complexer par rapport à notre couleur de peau depuis 1860. Tenefania, so, zareo depuis des décennies, zareo ndray zao no mitady an'le teint allé, mitady an'le teint basané, misy an'le olona reny ary le mivadika ho afrikanina mihitsy izy. Enfin, zay. Misy olona tsy mahay miteny gasy mijery ato. De tsy haiko ahoana ny atao fa toy izy antsika miteny gasy ihany. Misy indonésianina mijery ato a. De manontany foana hoe fa nareo indonésianina avy ao mba miana an'izany koa. Lafatra sarobidy soloa farson ny teny hoe rehefa mainty de ataony olona ratsy de rehefa fotsy be koa de hoe bobo. Le olombelona hoa enjana be. Indrisy. Tena tsy mety faly mihitsy tsika olombelona. De zay. Efa amin'ny 10 alina zao ry namanisany. Ho faranantsika ny live ka miandry ny commentaire nareo faraparany a. De ho taperina. Fa de mahafinaritra foana mitafatafa miaraka aminareo. Satria nareo miaina. Nareo mitsy afaka hiteny hono tena marina. Fa misaotra nareo miaina, misaotra nareo mijery. Tsy teny publier zavatra be dia be atato ato. Coucou Laurie, ina vavao andry, manao ahoana ny any Tuléar any, mafana be ve, aty mantsy mila ho faty mihitsy zay. Coucou Nathan. Izay manao coucou dia atao coucou fotsiny na tsy fantatro ary nareo a. Fa misaotra anareo manao coucou. Merci Soumia Farah Ornella. Miezaka mikarakara ny tanko io. Anecdote farany. Zay lasa mampime anay izy aty aoriana fa tamin'izaho mbola kely a. Misy an'le cousine vonintataraiko anareo teo. Cousine isan'ny fotsifotsy, elle est très claire de peau. Tena hoe très claire, ohatrany hoe asiatique de l'Est izy, ohatrany hoe coréenne ve ny tany sa malaisienne. De tamin'izaho mbola kely zany miaraka foana. De ozy izy mantiana hoe za ozy izy aleoko fotsy fa za afaka manao zay couleur rehetra tiako fa ny mainty tsy afaka manao an'izany. De ohatrany blessé anay sady tsy azoko parce que j'étais une enfant, j'avais quoi 7 ans, 8 ans. Sady confuse kely zany fa inona koa ny antony itenenany ty an'izany. Noué, non c'est pas vrai en fait, je peux porter n'importe quelle couleur. Azonareo, c'est les colorismes sy le hoe valorisation de la peau claire. De c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tsy hoe fotsy nareo de afaka manao zay couleur rehetra tianareo. Misy ny atao hoe color theory. Théorie de la couleur. de mandaitra amin'ny olombelona rehetrarehetra io na ohatrany ahoana ny lokon'ny hoditrinareo na ohatrany ahoana de tsy voatery hoe afaka manao zay couleur rehetra fa misy ton be dia be. Bref, zay fotsiny anecdote kely. Natolotry ny avy ranoro manantsoa saky de mahazo an'izany foana tokony manja fa andriamandro. Tokony manja fa le mainty no nahavoa azy. Hatramin'izany ako de misy miteny hoe ty ve de zanak'indry satria hoe ngita volo fa raha mba mijery fotsiny fa tsy voatery miteny. Hitanareo fa mandratra olona ny zavatra teneninareo. Tsy afaka tenenina foana fotsiny hoe ny olona anie tsy maintsy miteny foana. Non en fait.
Lucie rakoto malala le olombelona mihitsy koa no manao méchanceté be fa nefa misy olona mainty aza tena azonao an-tsaina mihitsy hoe ratsy izy zao raha fotsy ohatran'ny hoe belle combinaison be ilay forme ny tarehiny sy ny loko-kodiny. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut arrêter de vouloir changer les gens satria tena zay tokony mahalala miapprécie raha beauté ny resaka tokony mahalala miapprécie ny beauté an'olona tsirairay tsika fa tsy voatery hoe misy standard tsisy an'izany standard de beauté zany en fait raha amiko manokana zany halako be le hoe imposena hoe misy standard ny atao hoe hatsarana tsy misy io na tsika ato on est combien on est 127 là na tsika reto aho zao samy manana ny standard samy manana ny goany amin'ny fiainana hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe tsara. Donc faut pas et c'est encore pire d'associer ça à la couleur de peau. Right Ndrouy manana miteny hoe on en parle des commentaires injustes sur Miss Madagascar. Oui, je veux bien en parler. Alefa son hevitra Andriamanitra salidanao mentso za konkoa nanao kolole mainty dia ozy izy ilay mpiara-mianatra aminay hoe tia koa efa mainty dia mbola manao zavatra mainty ihany. Inona moa ny olona azy ity? Je comprends pas les gens. Be dia be ny olona inoko nanao commentaire ohatr'izany hatramin'izay hoe rehefa mainty io dia tsy mahazo manao zavatra matroka dia rehefa fotsy izany dia tsy mahazo manao fotsy satria sao dia manjavona sa hoe ahoana ilay lôjika anareo tsy haiko ohatrany tsy mitombona amiko. Misy mony ngeza be eto. Mba alefa hoe ny hevitrareo momba an'le Miss Madagascar amboara prêche-lay miteny hoe na mainty nge na fotsy samby olombelona ihany amiko tsy tokony ilay hoe mainty na fotsy eka zay mihitsy ilay resaka tianay atongavana eto amboara zay mihitsy ilay resaka hoe aza mitsara olona amin'ny couleur de peau-any amin'ny volon-koditra satria tsy mitombona zay mihitsy ilay resaka. Grâce Brenda, envoie un peu vos produits ici chez nous à l'île Maurice. Bah, il faut en parler à Louarane. Ah, on aimerait bien. Hein. En plus, ça marcherait bien aussi sur les cheveux mauriciens. Sarah Koutson tenue amiko manokana tsy isika ny no mifidy ny couleur atsika mifanaja ny tena zava-dehibe. Zay ny tena marina mihitsy. Rehefa mila mahay mifanaja tsika dia mila mahay mifampitsinjo. Io resaka io ihany mahatonga ny racisme interethnique sy ny io racisme interethnique io reto mbola tsy niresahantsika izay fa afaka resahana koa fa tena reraka momba n'io zavatra io. Émile José, bonsoir, eva tia tamatavy namana vaovao ke mbo mangataka kokoa zalahy coucou Émile José tovy kokoa n'izy ry zareo. Ah là là, mahafinaritra mihitsy miresaka aminareo. Fa tsisy manana hevitra momba le Miss Madagascar zany nareo, aza matahotra maneho hevitra reto. En fait, j'ai l'impression que la plupart des malgaches masa maneho hevitra pour la méchanceté. Fa rehefa hoe ifampitsiny sotrany dia ohatran'ny menamenatra zany, mais il faut dire les choses positives, il faut s'encourager. Coucou Abishag, Benjamin, Juliette. Coucou Mustapha. Il y a plein d'arabes ou d'indiens, oui. Ça va fiez, Nario. Coucou. Miandry ny valitenareo momba an'le Miss Madagascar na le mannequin Victoria's Secret. Nampiana le resaka mannequin Victoria's Secret iny. Satria gasy reto tena be tsara velatsihy. Tena hoe rehefa mety amin'ny lohany dia ataony mety na dia tsy mifanaraka amin'ilay zavatra niteneniny il y a 2 mois ary. Rehefa tia hirehare izy hoe gasy dia mirehare. Dia rehefa ozy izy indray hoe ohatrany tsy dia mety amiko ity dia tsy mirehare tamiko izy hoe gasy io olona io.
tsy miteny intsony nareo bon teneko ny hevitro momba le Victoria's Secret Jessie aina moa ny anarany teo. En fait hitako mampime be le mentalité an'le gasy hoe ohatran'le publication Vanessa Manonga iny moa zany hoe rehefa zavatra tiany reharehana le izy hoe Victoria's Secret tsy hainy akory hoe inona le Victoria's Secret déjà mamondy hoe bon c'est une marque populaire de hoe oui c'est mifanaraka tsara amin'ny sotovina malagasy zao mifanaraka tsara amin'ny sotovina malagasy mais les en sous-vêtements bah oui Victoria's Secret c'est une marque de sous-vêtements fa rehefa olo-kafa izay tsy any an-dafy no manao sary na manao zavatra ohatr'ireny de hoe makorel il y a des défilés de lingerie à Madagascar makorel fa ohatrinona zany io reo zany zao le vidin'ny karana ohatrinona amin'ny passage fangaky de tsy nisy akanjo hafa fa maninona niny fotsiny anaovana tsisy sarinareo ne miparitaka eraky ny anina misy olo-pady ane ato ngakynareo tsy menatra ny anata sy ny dadanareo de izy zao tsy tratran'le commentaire ohatr'izay satria Victoria's Secret de je trouve ça hypocrite zany hoe eto zany tsy afaka nivoatra eto zany tsy afaka ny anao défilé de lingerie tsika fa any ivelany zany afaka manao pourquoi nefa mitovy ihany le lingerie misy commentaire eto right Ndroimanana miteny hoe ilay miteny hoe tsy mendrika représenter Madagascar izy satria tsy miteny frantsay inona moa zany de Lune-Davalina miteny hoe inona moa zany no tena important raha ohatra misy Madagascar intelligence sany amanjana Salida Nomentso ny tena mampime tamin'izany koa de ozy izy le namako izay hoe rehefa didina kely ny tanana hono de samy raha menamena ihany fa ny mainty raha hono tena mena raha be de ohatrany hoe tsy azoko ny tiana tongavana tamin'izany satria tsy tena hafaly ana le fanazavana efa de mamorona koa izy ny namandry taloha zany ka Andry Rina fa misy koa communauté indrindra fa ny ivelany tena hoe ratsy sy mal vu ny fotsy eo anatrehany na hoe miaraka amin'ny fotsy ohatran'ny efa le fanabeazana azo le olona mihitsy no mahatonga zany ie resaka fanabeazana ohatran'le nitenena teo moa hoe le éducation le omentsika n'le zanatsika mihitsy no lasa perpétuel de indrisy za tsy président tsy TVM ty chaîne ty de tsy afaka ny resaka amin'ny malagasy rehetra fa nareo izay mba follower kely vitsivitsy ato no follower vitsivitsy kely ato no afaka resako de en tout cas raha ohatra ka mba mety aminareo de tena manentana anareo hoe ny éducation anjanatsika sy le entourage tsika mihitsy no mila anarina satria matanjaka be zany io lovatsofina zay moa le mot teo matanjaka be le lovatsofina matanjaka be io le mentalité io hoe rehefa mitaiza de ataoko mitovy amin'izay zavatra nampianarina anahy ihany fa tsy mba miezaka mitady hafa sy miteny mihitsy hoe tiany ohatra hitako fa tsy mety aleo fa hofaiko de mba manentana anareo zany mba hanovan'izay zavatra izay par rapport amin'le colorisme par rapport amin'le resaka misy Madagascar teo indray nantany izy moa le nantany teo ina zany tena important ozy izy ny amanjana sa ny intelligence le resaka misy Madagascar raha za manokana de tena en tant que miss zany miss nationale zany tokony manana an'izy roa en tout cas c'est aloha ny critère tu dois être assez belle assez jolie assez présentable pour représenter tout un pays être agréable à regarder malheureusement c'est ma concours de miss mais lasa solo tena ambassadrice d'un pays ianao de mila véhiculer anao zany image intellectuelle sy sociale izay tsara ny fahitan'ny olona ivelany an'ny pays ianao zay za manokana zao tsy ho misy mandrakizay tsy nanirana za mihitsy pourquoi parce que déjà regarde je parle directement je dis ce que je pense zao tsy critère-na miss mihitsy zany de ohatr'izay le izy en tout cas ny anahy zay tsy maintsy beauté et intelligence mitovy niveau ary tsy maintsy ananany ny culture générale koa tena important be satria
image ataoko hoe image fotsiny izy image ana firenena ray manontolo no entinao maneran-tany dia ianao zany raha ohatra ka tsy manana culture générale dia ozy izy ny olona hoe bavendra ohatran'io daholo zany anie ny olona any amin'ny zareo any. C'est un concours. Donc dans un concours, il y a toujours une notion de qui est meilleur que qui. Voilà. Lucie raconte malala miteny hoe mba resao kely vetivetika les décolorations de type de cheveux rehetra ve mazaka ça a besoin de soins spécifiques. Les types de cheveux en fait je suis pas coiffeuse hein, faran'ny expérience ahitako fotsiny misy volo raha hoe manify loatra sy ohatr'izany de déconseillen'ny coiffeur manao décoloration be loatra satria tonga de tapaka le volo ohatrany hoe may izy de lasa tapaka kely ohatr'izao de rehefa manao décoloration kosa de oui tena en fait le manao décoloration les pigments les volo mihitsy no décapena esoriny les produits chimiques de lasa malemy zany les structures capillaires de du coup tena mila soin be mihitsy soin protéiné indrindra moa zany zay nampianarina anatin'ny loharano satria lasa zay ohatrany hoe limite dévitaliser les volo ny décoloreny donc mila omena protéine sy nutrition izy voilà ohatrany hoe be de be tsy gasy zany mijery ato za gasy hoe nareo fa ny anaranareo fotsiny no hafahafa et voilà enfin eny amin'ny kely ny aviako momba le resaka concours Miss Madagascar ihany tsy misy monde fa Miss Madagascar ohatrany hoe gaga ihany zany hoe fa inona marina moa les critères ampiasain'ny comité ao inona ny critères ampiasain'ny jury mba ahafahan'ny zareo midéfinira hoe ty marina no tena afaka ireprésenter an'ity fireneny ity raha nanarahako an'le resaka be de be hono no nitaraina hoe elle est pas si belle que ça ça va dire de oui ka il y a pas que la beauté de aveo nisy an'le scandale be ny tsy mahay miteny frantsay izy d'un côté azoko les scandales satria le fait de pouvoir parler d'autres langues tsy niteny frantsay rery fa le fait de maîtriser d'autres langues c'est quand même un signe d'intelligence l'intelligence linguistique zany resaka et c'est quand même aussi un critère de culture de du coup tsy azoko kely le izy za tsy miblame any Syria Olivine any anarany teo tsy miblame anazy satria non elle a voulu participer c'est un rêve voilà et tout fa le en comité ny tsy azoko hoe ina marina les critères Jessica miteny hoe justement de nefa tsy de hita taratra aminazy le izy de nefa misafoka be le gasy nefa les miss qualification en tout cas ça tsy momba an'le olona manao attaque par rapport à son physique fa t'as raison il faut avoir un certain niveau diamant vert eo ny fanabeazana koa ny voyage manova toetsaina be io ny olona mitety tany maro atsapa fa mitovy lasa les commentaires supprimés andray ok Sunday miteny hoe koloina ve fa sendran'ny olana no ny resaka loko koditra tamin'ny araka tamin'olona aloha eritreretiko angamba ve ohatran'ny mbola angamba olona tena niaraka tamiko tena nanao commentaire ohatran'ny mbola mety nisy tany ambadika tany tsy haiko mety zay mahatonga ana tsy miaraka amin'le olona tsony satria tsy nety taminy satria zany maintimainty nefa ny kotiny zao tsy haiko ohatran'ny mbola tsy nisy mety voameny rangitiko raha nisy manomboka lany charge le jiro keliko mais en tout cas c'est le resaka colorisme
Tena misy olona tsy miteny gasy reto mijery an'le izy. Miandry commentaire anareo foana. Mety misy latence kely ngamba le commentaire satria mangataka dia aty aoriana vao hitako le izy. Fa hono reto le misy Madagasikara lany io ve mahay miteny anglisy? Ho an'izay malala, ho an'izay maharaka. Satria ekeko ihany le hoe tsy voatery mahay miteny frantsay fa le mahay miteny anglisy ve io satria le rehefa mandeha an'le concours Miss Monde izy zany dia teny anglisy no tena ampiasain'ny olona maneran-tany fa tsy teny frantsay. Mba curiosité zany izy fa tsy hoe za koa manana fahefana hiteny hoe mijanona indri fa tsy mahay miteny anglisy. Fa tena mba fanontaniana hoe au moins zany mba misy an'izay e. Andro sy ny aina domoina miteny hoe sambatra be maman midodo à 18h ny zaza dia efa manao nuit complète zany. Le nuit complète ve le tsy mifoha mitomany? Zay le nuit complète. Tena nanao nuit complète foana izy zany hatramin'izay raha ohatra ka izay le izy. Fa raha ohatra ka tsy izay le nuit complète fa le hoe mbola mila omena nono izy a dia tsy manao nuit complète izy. Enfin en même temps zany izy a sady matory no mitady nono fa izy tsy mbola mitomany zany hatramin'ny naterahany a tsy mbola mitomany amin'ny alina hoe hitanareo le mitomany be le zaza dia mitsangana dia mila ohatra tsy mbola nanao an'izany mihitsy izy fa matory izy dia mitady nono dia mena nono dia miverina matory hatramin'ny naterahany. Alfred Tafitasoa miteny hoe mahay iny bon que tant mieux zay izany ko mahay miteny anglais izy zany dia zay anie le ilaina any amin'izay alehany any. Zay parce que Miss Monde c'est pas Miss France hein. Miverina amin'ilay resaka mpanjanaka tsika hoe tsika zao tany voazanaky ny frantsay dia mihevitra hoe fitenenana teny frantsay no tena tapo-pahaizana hiteny foana fa ie zay teny anglisy kokoa le ilaina any ivelany any. Ay dia nefa ny Saïda Nomentsou indray miteny hoe ohatran'ny hoe tsy mahay izy fa vao hianatra. Indray ary. Bon, tsy haintsika ny any amin'ny firenena hafa any. Erika Rajoelson miteny hoe zay vao saika teneniko sy alasany saiko hoe raha mahay anglais kosa ve izy. Zay no tena ho ilaina tsia nefa tsy français. Za koa nefa tsy dia mahita hoe tsy manana an'ilay beauté izy manaika misy manja noho izy tao. Fanontaniana marina sao dia mba misy olona malala any amin'ny comité dia mba anontania zareo hoe fa maninona ny concours-na Miss Madagasikara tsy atao émission ohatran'ny any ivelany hoe tena iova mandeha le temps d'un samedi ohatra ireo daholo le Miss Madagasikara. Taloha ny hitako fa nisy dia fa maninona najanona le izy fa maninona le sélection no lasa any ambadika any daholo fa maninona rehefa lany le olona hoe io ary fa maninona reto. Fa maninona tsika raha mba miara-mahita daholo dia atao vote par télé ohatran'ny any ivelany ohatran'ny ao France zao. Dia mba mandefa SMS daholo. Dia amin'izay mba manan-danja koa ilay fahitantsika azy. Lasa lava be ty live ty fa lasa adiny roa. Ho avelako amin'izay ngamba nareo a. Fa izay le sujet androany zany hoe ny colorisme. Tsy haiko ty raha ho avelako ato. Satria tena miteniteny zavatra mampime be any amin'ny voalohany. Fa en tout cas misaotra betsaka anareo nijery. Dia misaotra betsaka anareo nitafatafa momba an'izay dia izay zany mba afatro sy fangatahako androany hoe andao tsika mba hifampi-influence dans le positif. Andao mba hoe za mody manao influenceur androany dia mba miteny anareo hoe
Black is beautiful avec l'accent dia mba miteny anareo hoe ndao ny zanakintsika tezaina amin'ny hoe aza manavakavaka olona amin'ny loko-koditra ny zany mihitsy fa tsy misy dikany zany dia ndao tsika mba hikaondosy hifanaraka hoe mitapitra amintsika génération zao le mentalité voazanaka be hoe ny olona fotsifotsy ihany ohatra ny tena tsara tarehy mila afotsiana il faut blanchir les descendants raha olona somary maintimainty ianao dia mila manambady fotsy amin'izay mba zarazara nao mba hatsahatra atao amintsika eto le izy mafanaraka zany tsika dia zay mi-influencer anareo dia nareo mi-influencer an'izay olona manodidina anareo zay voilà dia bonne soirée nareo